Faly miarabantsika rehetra indray rankizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Tifam tapany 5. Tonga zanak'Andriamanitra i Tifam. Tena nahatsiravina ny loza zavanitranga tany Haiti. Taorian'ny tafio-drivotra, ny anjera avy tany an-tendrombohitra ho any amin'ny Loasa, ireo atotam-bato ary nandrakotra tanteraka ny tanàna nahalehibe an'i Tifam. Andriamanitra nefa nanavitra ny ainy. Ny atsara aingana ny toe-pahasalaman'i Tifam tao amin'ny hôpitaly misahana ny asa fitoriana. Tian'i Tifam ireo mpitsabo mpanampy ary faly izy ireo ny amin'ny fiverenan'ny fahasalamany. Mihatsara kokoa ianao zao Tifam. Te hianatra mamaky teny sy hanoratra ve ianao? Eny, tianao izany saingy matahotra ny boky iny Tsy voatery atahotra ny Baiboly ianao. Vakiantsika ao anaty Baiboly fa tia ankizy Jesoa. Taorian'izany dia nandeha tany amin'ny sekolin'ny misiona isan'andro i Tifam. Mandritry ny kilasin'ny fivavahana dia nanentsina ny sofina izy, saingy indraindray dia niainy kely izy. Tsy azo ny tian'ilay mpampianatra ho lazaina aminy hoe zanak'Andriamanitra. Matetika izy no tazominy tady atao fiaro teo amin'ny tendany. Indray andro nome azy ny iray tamin'ireo ankizivavy. Natahotra Tifam dia niazakazaka nivoaka ny efitrano fianarana an-dranomaso. Tifam, nahoana ianao no mitomany? Tsy azoko. Ahoana na tonga ho zanak'Andriamanitra? Milaza ny Baiboly fa na iza mino an Jesosy ka mangataka azy ho tompon'ny fiainany dia lasa zanak'Andriamanitra izany olona izany. Anasazy ihany ndraiky raha manao izany mahatahotra. Hivavaka ho azy sika mba hino ny zanak'Andriamanitra ihany koa izy indray andro any. Nampahery an'i Tifam izany ary nivavaka izy. Ry Jesosy Tompo, mino anao mamela ny fahotako ary midira amin'ny fiainako. Ankehitriny ianao izao dia zanak'Andriamanitra ary Jesosy dia miaraka aminao foana. Zanak'Andriamanitra? Fotoana fohy taorian'izay dia tonga akazy ny rainy. Nomena Baiboly izy mba ho toy ny fanomezana manoloana ny fisarahana. Nijery azo feno ahy ihany rainy ary nangina mandra-pahatongan'izy ireo tao an-trano. Mino an'io Jesosy io koa ve ianao? Eny ry dadako, zanak'Andriamanitra. Miangavy mba maneke ihany koa an Jesosy Kristy amin'ny fiainanao. Milaza amin'ny Baiboly fa raha manao izany ianao dia lasa zanak'Andriamanitra. Tsy afaka niteny ohatr'izay Tifam. Nalainy iray niteny an-tànany ny Baiboly. Norovity no potipotika ary navelany ho tsofin'ny rivotra hanidina. Inona ny manaraka? Ny tantara manaraka dia ilaza aminao izay nitranga. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.